Titosy toko voalohany. Titosy toko voalohany. Titosy toko voalohany ny andininy fahafito ry havana. Titosy toko voalohany ny andininy fahafito, iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny mpitandrina dia tsy maintsy tsy manan-tsiny fa mpitandrina ny an'Andriamanitra. Hatreo. Donc averintsika hoe fa ny mpitandrina dia tsy maintsy tsy manan-tsiny fa mpitandrina ny an'Andriamanitra. Dia raha ao amin'ny baiboly sasany zao eo amin'ilay mpitandrina misy hoe misy deux kely io. Dia le deux kely io ambany misy hoe episcopo. Le teny grika moa zany episcopo. Zao ry havana no afatra ho antsika. Miteny amiko ny tompo miteny aminao izy ary ambarany mahay anao dia ny hoe mpitandrina ny an'Andriamanitra za sy anao. Le hoe mpitandrina episcopo, io nanome hoe évêque. Io nanome hoe évêque. Raha fitinina zao afatra zao dia hoe tsarovy fa ianao nge dia nataon'Andriamanitra hoe évêkan'Andriamanitra ianao ry havanao. Tsisy resaka hoe katolika eto fa hoe io le teny grika za sy anao évêkan'Andriamanitra ry havana. Ary atombo eo amin'ny ankohonany zany. Mahatsara an'le hoe évêkan'Andriamanitra mantsy za dia hoe fandraika fiangonana zany. Zay le izy. Ary amin'ny fandraika fiangonana dia mahatsiaro an'le fampianarana mazatra tsika misy karazany telo ny fiangonana. Ny ankohona koa ny fiangonana misy atsika ary koa ny tany ny firenena misy atsika fiangonana daholo zany ry havana. Ary rehefa amin'ny ankohonanao ianao meteza ho évêkan'Andriamanitra. Atao mpiangonana ianao meteza ho évêkan'Andriamanitra. Eo amin'izay taorana misy ianao ny fiarahamonina sy ny fitantanam-pirenena tsarovy fa évêka an'Andriamanitra ianao, évêkan'Andriamanitra ianao. Dia io le famaritana ny atao hoe évêka hoe mitandrina ny an'Andriamanitra, mitandrina ny an'Andriamanitra. Engane ka hoy izany isika menakavy anovan'ny lasin'ny tsaintsika zany ny amin'ny antom-pisitsika sy ny fomba fanompontsika le mitandrina ny an'Andriamanitra. Dia hoe mpitandrina ny an'Andriamanitra dia zao. Samy hafa fantikandro zareo mpahay grika an'io. Le hoe mitandrina le teny grika dia hoe misy mandika hoe surveiller. Surveiller ohatrany hoe surveillant général ny ampianarana. Misy dika teny tsaratsara kokoa ry havana. Dia hoe veiller sur. Tahaka ny ray aman-dreny miveiller amin'ny zanany, veiller amin'ny ankohonany. Zay le izy. Zay le hoe mitandrina. Tsy surveiller fa veiller sur. Ry havanao. Saotra ny tompo isika ny amin'izany andraikitra tsy manam-paharoa sy anaram-boninahitra men'Andriamanitra tsika tsiraray ambony noho ny anarana rehetra hoe za sy anao évêkan'Andriamanitra ry havanao. Ndia raha jerentsika ny andrasana amin'izany évêka an'Andriamanitra izany. Ery amin'ny andininy fahasivy ry havana. Ery ny andininy fahasivy. Lazainy izy aloha amin'ilay perikopy tsy manan-tsiny, tsy mitombo teny fantatra, tsy mora tezitra, tsy mpamiliana azy. Zany faharoa zany. Fa ny fahatserovan-tena ny maha-évêka aloha ry havana. Dia eo amin'ny andininy fahasivy ny andraikitra voalohany dia mitana mafy ny teny marina araky nefa nampianarana, mba haizany ananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema sady andesy lahatra mpanohitra. Le évêkan'Andriamanitra zany matsiaro izy iraky ny rainy any an-danitra zany nge le izy. Dia hoe izy olona vontony tenin'Andriamanitra.
zay ny fahamarinana voalohany eveka vonto ny tenin'Andriamanitra zay le izy vonto ny fampianarana tsy misy kilema ery amin'ny andininy tapany faharoa amin'ny andininy fahasivy hoe tsy misy kilema andininy fahatelo hoe teny salama fampianarana marina fampianarana madio ry havana de manome fahasalamana manome fahasalamana fanalo manome fahasalamana saina manome fahasalamana nofo ry havanao zany ary zany ny zavatra voalohany ambara amintsika misy fampianarana mahafinaritra fa fampianaran-diso misy fampianarana mahafinaritra fa ozy izy Paoly amin'ny Timote tandre fa misy fampianarana hoe fampianaran-démonie fa zany ry havana ny zavatra andraikitritsika amin'ny mahaveka ary ao amin'ny ankonana zany hoe ao fiangonana tandremako tsara tsisy fampianaran-diso isosoka ao zany fahavalo voalohany mahazo ny fiangonana le fampianaran-diso ry havana fotoanany valim-panadinana moa sy ny fanadinana moa sika ry havana zao asanareo na mahafantatra ray aman-dreny fa maromaro ny ray aman-dreny ohatran'izany hoe faly fotsiny izy afaka fanadinana ny zanany faly izy hoe mifindra kilasy ny zanany fa tsy fantany inona ny anarany zanany any am-pianarana any ianao ve ry havana faly ve ianao fa hoe manao sekolelaty ny zanako ao manao katekomena ny zanako ao fantatrao ve ny zavatra ianarana eo evekan'Andriamanitra ianao e de hoe fantaro ny zavatra ianarany zanaka ao zany hoe evekan'Andriamanitra ato ny fiangonana evekan'Andriamanitra ianao hoe tsy ohatran'ny tsizy zany ohatran'ny tsizy zany eo ny fitondram-pirenena ianao evekan'Andriamanitra ianao adidinao mampandroso ny filazantsary ary averiko tsara raha madilo ny sofontsika raha te hampandroso ny Madagasikara ozy izy pasterami raha te hampandroso ny Madagasikara hampandroso ny filazantsara raha te hampandroso ny Madagasikara de hampandroso ny filazantsara eo de misisika ny devoly hoe ary ahoana ny laïcité pasteur tsy mihainao zany ny evekan'Andriamanitra zay fahamarinana voalohany hoe evekan'Andriamanitra ianao tandrina en'Andriamanitra fantaro zay fampianaran-diso arovy amin'izany ny fiangonan'Andriamanitra ankonana fiangonana firenena faharoa indray de hitantsika ary amin'ny Exodosy ry havana ny andrasan'Andriamanitra amin'ny evekan'Andriamanitra eo amin'ny andininy fa telo amby roapolo eo amin'ny andininy fa telo amby roapolo de raha antsika mamaky Exodosy 7:20 telo amby roapolo ny anaran'i Jesosy raha anao arak'izany zavatra zany ianao ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra dia haharitra ianao ary zao olona rehetra zao koa dia ho tonga soamantsara any amin'ny tady dio ry havana ary zay ny fahamarinana faharoa ny evekan'Andriamanitra de mikendry sy atafititra ny vahoakan'Andriamanitra any amin'ny tany zany ny evekan'Andriamanitra de mikendry ny atafititra ny zanak'Andriamanitra ny vahoakan'Andriamanitra any amin'ny ary azonao manatanteraka an'izany de miveille sur izy mijery ny fandaminana izy ao amin'ny ankonana ao amin'ny fiangonana eo amin'ny firenena tsisy fandrosoana zany ary tsisy fiainana milamina zany raha tsy misy fandaminana matotreo ary ajaina eto moa zany ny rafozan-dany Mosesy mahita ny avesatry ny asa Mosesy toy zay tsy ho tafavoakanao io fa mahakay ianao 70 de zarao aminy ny andraikitra ary de hoe ny andraikitrao ny ady madinika rehetra ny raharaha madinika avelao andro 70 reo
fa ny raharaha lehibe ihany no aoka iandreketinao. Ahoana tokoa moa ry havana raha hoe enao mahatsiaro tenao ivekan'Andriamanitra, raha sahirana amin'ny zavatra madinika ianao, tsisy zavatra hoe madinika ka atao hoe ambany na ratsy rehefa ho an'Andriamanitra ry havana, ary zany le fanetrenteny fa hoe raha ohatra ianao sahirana amin'ny asa madinika, tsy misy iandinianao le hoe anaovanao le asa hoe tena mahevekanao. Tantaraiky foana ry havana indray mandeha zay tary amin'ny synodam-paritany tary de nirava de ozy izy le pastera hoe avy teny Ambotro Manjaka teny zay tozy izy le pastera namany hoe singa ody zao zahay araka amin'ny fiara, de napetraka tetsy amin'ny fiara tetsy ambany tetsy izy fa se zao aiza ho de hoe za mbola hoe ny alarby fa manitatra akanjo, manamboatra akanjo zay ozy izy de hitady fantsika ozy izy. Ry havana tsisy maharatsy n'izany hoe mitady fantsika zany fa araka ty teny ty tsy anjaran'ny evekan'Andriamanitra, tsy anjaran'ny pastera na de hoe hitady fantsika ry havana fa rehefa lany fotoana fitadiavana fantsika izy de tsy vitany le fitaizana ara-panahy, le fampitana tenin'Andriamanitra araka nita eto amin'ny tenin'ny Mosesy eto, le fanoroana lalana amin'ny vahoakan'Andriamanitra mba ho tody somatsara any amin'ny taniny ny vahoaka. Zany ange le mission ny pastera sy ny dekona sy ny loolona variana amin'ny zavatra hafa, variana miatotorana, variana amin'ny fizahazahoana de tiana hoe mission le rehetra nametran'Andriamanitra antsika de ho tonga somatsara any amin'ny taniny ireo vahoakan'Andriamanitra. Zay nankinina tamintsika ireo. Zay ny fahamarinana faharoa ry havana. Ny eveka de mpapititra ny vahoakan'Andriamanitra any an-tanitra, ary asanana mampititra de hoe hentitra izy, miveye sur izy hoe miveye izy mba ho atsaina le fandaminana ry havana. Zay le izy. Fahamarinana fahatelo farany de amin'ny Matthieu ry havana. Fahamarinana fahatelo farany Matthieu 7:7. Matthieu 7:7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia atesitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Avy antsika fotrany hafafa le izy. Dia atesitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Ny evekan'Andriamanitra ry havana de mikendrika io n'izay hoe andoavan'ny vahoakan'Andriamanitra ny trosany rehetra amin'Andriamanitra, trosa arabola resahana eto. Ny evekan'Andriamanitra de mikendry n'izay hoe andoavan'ny vahoakan'Andriamanitra zay trosany rehetra amin'Andriamanitra. Resabola zany, resabola. Taditsika le tantara malaza be ty tantara ty misy lehilahy anankiray nindrana vola ray alina, talenta ray alina, de hoe vola be zany, tsy voalohany le izy, taraina tany amin'le tompotrosa izy namindrany le tompotrosa foa tsy nikatrainy. De io voaka avy eo amin'le tompotrosa fanena amin'olona zay hoe manana trosana denaria 100 aminy, tsy namindra fo tam'le olona nanana trosa kely taminy Jesosy. De tena hoe tesitra de ozy izy Jesosy zao aloha avy io, aloha avaingany io, ianao tsy namindra fo, za koa tsy amindra fo aminao. Ary zao 4:7 tesitra tompo ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandoha ny trosa rehetra. Le baiko zany avereny le trosa, avereny le vola, de hoe izy amerina le vola de hoe ambara-paveriny le vola de atolotra izy hoy Jesosy, atolotra le olona tsy malotrosa, atolotra ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany trosa rehetra. Atolotra Jesosy amin'ny mpampijaly ianao rehefa tsy maloha ny trosanao
inona ary ty mpampijaly ty ry havana? Ny mpampijaly de faran'izay tsotra, zay mahatonga anao ao anaty fijaliana. Mety circonstance mpiainana zany, mety olona zany mampijaly, mampahory. Manomboka izao anao rehefa mijaly, rehefa mampahory havana, ao anaty fahoriana ry havana, de hoe andrasainy aloha andinitena ny amitrosako amin' Jesosy misy tsy voalohako fa sao de hoe za le mba natolony tamin'ny mpampijaly. Ary rehefa tony amin'ny mpampijaly ianao zany hoe le circonstance na le olona, maro ny mpandinika amin'ny fo ry havana no miteny hoe atolotra eo an-tanan'ny Satana ianao ho ampijaliana. Zany ry havana amin'ny mazava-dehibe an'ty hoe adity ara-bola ty eo anivon'ny fiangonana. Asa atao ambinambin-javatra hoe ataontsika sitrapontsika, manara-pontsika fa ny aty ihany no ampandeferina. Faranana zao teny zao. Ry havana malalo, ry havana malalo. Zany hoe vekan'Andriamanitra zany faly izy mahatsiaro hoe vekan'Andriamanitra, satria hoe voasoratra ny an-danitra ny anarany. Ary de satria voasoratra ny an-danitra ny anarany, iran'Andriamanitra izy hoe vekany ety, mba hoe ho mpampititra ny vahoaka ho tonga somatsara any an-danitra ihany koa. Ingane ka hoe vekan'Andriamanitra ao amin'ny ankonanao ianao, mivehenao hoe tsy ny tenanao rery fa ny ankonanao samy voasoratra ny an-danitra ny anarany. Fiangonana tsy mirearea fa tsy amin'ny zavatra hoe fiangonan'ny olona tena hoe voasoratra ny an-danitra ny anarany. Verina fitiavana voalohany araka le raha teo. Aty fireneny ty, niza mitondra amin'ity fireneny ty, de hoe mahatsiaro vekan'Andriamanitra manomboka any amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny sefim-pokotany, araka ny teny mahazatra antsika, mpampititra ny malagasy tsy vaky vola any an-danitra ry havana eo aminareo ny fahasoavan'ny Tompo. Amen.